ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehetra revako malala tratra ity alatsinainy fa 7 ny volana martsa ity dia miaraba raha teo koa tsika ny malagasy rehetra tratra zao 7 volana maritra zao fotoana manokana izay atsiarovan'ny malagasy ireo tia tanindrazana mampitodika antsika rehetra koa amin'ny tanindrazana satria fotoana izay nandatsahan'ireo martiran'ny tanindrazana ny rano tamin'ny taona 1770. Betsaka ny ataontsika hoe ady hevitra raha-tantara mikasika amin'ny hoe iza monina tonga ny 7 maritra 1770 iza ny natonga an'ireny. Misy manianka io angetsy tokony akalazaina satria ny vahiny vazaha ihany ny tao ambadika everiko hoe tsy zay zao no ny fanontaniana fa ny hoe move ao anatinao koa ny fitiava-tanindrazana, move mitoetra ao anatin'ny malagasy ny fitiava-tanindrazana. Ary inona ny endrik'isehoany zany fitiava-tanindrazana zany amin'izao tokony ho ananantsika amin'izao vanim-potoana ny taonjato 120 izao fananana zay mba ny ainany sy ny joroany vavolombelon'ny fitiava-tanindrazany ireo avantsika tany aloha. Dia faly miarabanao atratra n'izany 7 marsa zany dia miraha soa ho an'ny malagasy rehetra, maniry soa amin'ny firenena indro zay fandroany ty tamin'ny taona lasa dia tao anatina vanim-potoana sarotra ny 7 maritra tsarotsika tsara zany ary dia ankehitriny koa mbola ao anatin'ny vanim-potoana sarotra ho an'ny valanaretina dia mivavaka ho an'ny tanindrazana tsika riavana mba hivoaka mpandresy. Ny mofinaina valahatra atsika riavana dia ny amin'ity 7 marsa ity dia ny Matio 120. Matio 120 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Dia vakitsika hatramin'ny andiny 120 satria andininy ray ihany moa izy io tsy voavaky zany amin'ilay toko voalahatra ato. Matio 120 andiny voalohany zany ka hatramin'ny andiny 120 hatreo amin'ny 10 ihany no anatin'ny mofinaina fa ngamba latsaka ny andiny farany izay mamarana an'ilay tantara. Aminaran'i Jesosy arahana nakaiky any Jerosalema izy dia tonga tao Betifaga any atendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka no taminy hoe makanisa ny roa vohitra tandrifinareo iroa ary miaraka amin'izay dia ahita biriky mifatotra sy ny zanany eo aminy anareo. Vao izy dia ity amiko misy miteny anareo dia lazao hoe misy raha rana lan'ny tompo azy ary tena velany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina amin'ny mpaminany hoe lazao amin'ziona zanaka vavy indro ny mpanjakanao avo anao malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanaka ny biriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandiny Jesosy azy dia nentiny ny biriky sy ny zanany ary nataony teo ambony ny lambany ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana ary ny sasana napakaratsaka azy dia nahany teny an-dalana koa zany ary ny vahoaka izay niloha azy sy izay nanaraka dia niantso hoe hosana ho an'ny ranaky Davida, isaorana izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hosana ny amin'ny avo indrindra. Ary no nefa tafiditra tany Jerosalema Jesosy dia niorakoraka ny tanana rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka nilaza hoe izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galily. Ray maso aloha manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Azo azavaina amin'ny lafiny zavatra maro ity mofinaina voalahatra ho tsika ity Matio 120 fa izay manaitra antsika riavako dia ilay Jesosy Kristy mpanjaka nefa mihindrana, mpanjaka nefa mihindrana.
amin'ny tantara rehetra re afaka malala ao amin'ny filazantsara de izao ataovy eo manomboko amin'ny filantsaraka masina ty zany manomboko amin'ny tantarany Matio tantarainy Matio zany de manomboka eo amin'ny toko faraika amby roapolo ny herinandro masina zay mazava herinandro masina de manomboka eo amin'ny alahady ny zapandro fi dia toko valo amby roapolo ny filazantsara araka ny Matio dia raha manao kady tsotsotra fotsiny ianao zany dia ny toko voalohany ka hatrany amin'ny toko faharoapolo zany de mitantara ny fiainan'i Jesosy tao anatin'ny telo taona zay amin'ny Matio fa ny toko faraika amby roapolo ka hatrany amin'ny toko fahavalo amby roapolo mitantara ny fiainan'i Jesosy tao anatin'ny herinandro dia azo-salatsaina zany lay tantara fa ny apahatelon'ny filazantsara zany araka ny Matio ny apahatelony eo ny apahatelony eo zany dia mitantara ny herinandro farany tamin'ny fiainan'i Jesosy na ny herinandro masina ny roa apahatelony na ny indro tokony no mitantara ny telo taona mazava arak'izany zany fa lay herinandro masina ny tena lava ny fitantaran'ny filazantsara azy io tsy Matio ihany fa na ny Marka aza zany hoe ny apahatelo ny filazantsara de ny herinandro masina ny tantarainy ny sinoptika fa ny Jaona afaka kokoa zay dia ny herinandro masina zany de mitantara ny tantarainy amin'ny apahatelo ny filazantsara zay ny mahazava-dehibe ny herinandro masina ary ny herinandro masina de manomboka eo amin'ny fitantarana an' Jesosy Kristy Tompo ho mpanjaka efa ndresantsika teto amin'ny mofinaina fa ny jiosy de zanatany romanina haitsika hatrany amin'ny sekoly alahady zany fa izao na dia zanatany romanina zany jiosy dia nametraka mpanjaka sary-bakolo ny fanjakana romanina izy zany hoe nisy ny Ponce Pilate teo fa nisy mpanjaka zay napetraky ny fanjakana romanina teo de Herôda ny Herôda sy ny fianakaviany Herôda zany Herôda sy ny fianakaviany Herôda de tsy jiosy akory okazava na ny marimarina kokoa tsy taranaky Davida akory ny fiandriana ny taranaky Davida de efa very efa 100 taona 10 taona ny maro talohany natongavan'i Jesosy io nanomboka hatrany amin'ny fanjakana nahazanatany makedoniana nahazanatany grika ny tondran'ny grika an'izao tontolo zao aza ny makedoniana zany dia efa very efa tsy teo amin'ny fiandrianana ny mpanjakany tsy teo amin'ny taranaky Davida zany fa efa nisy tao anatin'izany ndre Herôda zay tsy taranaky Davida mihitsy ary dia ny tantaran'ny Makabeo zay tsy anatin'ny Baiboly tsy anatin'ny Baiboly protestanta moa fa ny tantarandry Makabeo zany sy ny namany aty aoriana ny rehetra reny de mitantara ny tantaran'ny jiosy zay tsy voalaza ato amin'ity baibolitsika ty araka fa za teo fa nanomboka hatrany de efa niavery tsikelikely lay ataontsika hoe fahefana na lay fitondrana teo ampelatana ny taranaky Davida dia amin'ny fotoana zay resahantsika io ary de izao io fa ny taranaky Herôda zany zay tononony Jesosy hoe amboaolo ambody no mpitondra ary nitondra ny mafy ny zanak'isy ny jiosy tamin'ny fanjakana romanina sy tamin'ity taranaky Herôda zay ry Herôda menakavy zay nanjakazaka sy nampahory ny jiosy ity dia nanana fampanantenana nefa nanana ro mpaminany zay ry mika mpaminany ry Zakary tena aminany fa ho avy ny andro izay ahatogavan'ilay Mesia ka io Mesia io dia taranaky Davida io Mesia io dia taranaky Davida de Jesosy zany nandrasana io zany lay nandrasana de amin'io fotoana izay akaran'i Jesosy any Jerosalema io no fahatanterahany faminaniana hoe ineny ilay Jesosy mpanjaka izay
Mesia zanaky Davida. Nidikan'io teny io zany lay tenyny vahoaka manao hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana amin'ny avo indrindra, de milaza fanekena sy finoana ary fandraisana fa iny Jesoa io le zanaky Davida, io lay nandrasana, io lay nampanantenana anjato taona ny maro, io izy fa tonga. No zany dia lay ity Jesoa miakatra tany Jerosalema ity zany zay miseho amin'ny mahampanjaka azy de izao tena andraikitra ara-politika aloha voalohany indrindra, tsy hoe mpamonjy amin'ny lafiny nampaminany ihany hitatsika rehefa fa hiditra ao amin'ny tempoly izy, eo no isehoany mahampisorona azy, eo no isehoany mahampaminany azy hiditra ao amin'ny tempoly izy, fa izy miakatra mamakivaky ny tanànan'i Jerosalema de iseho amin'ny mahampanjaka azy izy. Eo la etontsika hoe itondran'ilay titre maha-Mesia azy, tena titre zay etontsika hoe politika, satria trondron'ny jiosy ary nekeniny jiosy ho mpanjaka izy. Io lay mpanjaka anay, ary zay na tonga io efa trany amin'ny bokyny filazantsaraky ny Mateo toko 4 dia mitantara ny fahaterahan'i Jesoa, efa any Herôda de efa nanomboka ataontsika hoe natahotra mitebiteby, hitatsika Luka sy Matteo no mitantara ny fahaterahan'i Jesoa, dia any de efa atsapatsika ny hoe tebitebin'ny Herôda sy ny Romanina ny amin'ny lay fahatongavan'i Jesoa mpanjaka. Tsika manao hoe eo zany de amin'ity fetin'ny sapany fihitina, fetin'ny sapakazo ny avatsika katolika, dia miariary ny maha mpanjaka an Jesoa. Dia mpanjaka Jesoa eto, saingy zao mpanjaka mindrana. Hoy Jesoa manao hoe mantsy ny mpianany, mandehana makery amin'ny vohitra tandrifanareo ry de misy zana-brika ao. De misy zana-brika ao mifatotra sy ny zanany dia hoento ety amiko fa ao izy. Zana-brika mbola miaraka amin'ny zanany de ento ety amiko izy. Zany hoe tena zana-brika zay eo an-tokotan'olona nasain'i Jesoa alaina. De rehefa metra-panontaniana fotsiny le olona ozy de teneny manao hoe indramina le izy fa misy raha ilan'ny tompo azy. De avako malala tsy io ihany Jesoa no se hoe mihindrana, ny fahaterahan'i Jesoa mihitsy de tsy nanana trano zay tsy nisy tranom-bahiny ahaterahany fa tany an-tranon'omby izy. Jesoa mihindrana, tsy io ihany fa hitatsika fa Jesoa matetika dia mivahiny amin'ny toerana maro samihafa mihindrana. Jesoa zay mpanjaka tompon'izao rehetra zao ary tsy tokony adinoana fa tamin'ny alalan'i Jesoa nahariana zao rehetra zao, ho ny filazan'ny Jaona azy. Nefa io Jesoa mihindrana. Nahoana izy ny lasa nihindrana ry havako? Fa nahoana izy ny tonga tetỳ amin'izao tontolo zao ny lasa mpindrana? Nahoana izy ny lasa nindrana? De satria ny olombelona de izao, ny olombelona ny bodo izay nomen'Andriamanitra azy. Ny olombelona ny mpindrana fa ny olombelona no nitsangako tompony. Tadiditsika tsara fa any amin'ny bokin'ny Genesis, Andriamanitra de nametraka ny olona eto amin'ny sahiteny hitantana, gérant hoy nareo amin'ny teny frantsay, mpitantana ny olombelona fa tsy tompony. Ny olombelona de mpitantana ary fa rehefa tafiditra ny fahotana, niditra zany lay mpakafanahy, dia napiditra tao an-tsain'ny olombelona manao hoe aza manaiky ho mpindrana zany nareo, aza manaiky ho mpitantana zany nareo, raiso ny toeran'Andriamanitra, na anareo ny tany, ataovy zay tianareo amin'ny zavatra rehetra io fa anjakazakao mihitsy ara. Zany hoe lay mpakafanahy na Satana zany napiditra tao an-tsain'ny olombelona
fa tsy mpitantana izy fa tompony ary io ny dikan'ilay teny mitovy amin'Andriamanitra ianareo zany hoe tsy mpindra aminareo fa anareo mihitsy io dia ny sandohan'ny olombelona na sandohan'ny Satana ary dia lasa nitsangako tompony ny olombelona jereo tsara ny fanoharana momba ilay tanimboroboka natarain'i Jesosy lay fanoharana momba ny tanimboroboka le hoe iny nisy tompony tanimboroboka de navena sy ny mpiasa ny tantana amin'ny tanimboroboka de rehefa tonga izy aka ny vokatra de novonono lay olona mpanofa ny tanimboroboka zay aka ny anjara aiza mono ny anjarany nary vonono hatramin'ilay zanaky ny tompony tanimboroboka iny ny sary ilazana fa nitsangako tompony tany ny olombelona ary zay nanaova ny olombelona ny tany jereo tsara fa piteny mitsangako tompony zao rehetra zao ny olombelona mitsangako tompony zao rehetra ary mieritreritra fa ny olombelona mpanjaka tsy apetraky ny olona ho mpanjaka intsony Jesosy tsy apetraky ny olona ho mpanjaka intsony Andriamanitra zay mahatonga ny Jesosy ny teny manao hoe na dia ny zanak'olona aza tsy nanana zay ametrahany lohany intsony satria nanjakazaka teto amin'izao tontolo zao ny olombelona hany ka niindrana sisy Jesosy tonga tetỳ ambonin'ny tany lasa pindrana lay Jesosy zanak'Andriamanitra tompony zao rehetra zao ndray maka nametra-panontaniana tamin'i Jesosy ny mpianatra talohan'io moa za matitoko 20 nametra-panontaniana tamin'i Jesosy tamin'ny mpianatra ny mpitaketra na hoe io ve Jesosy ve mandoa etra mandoa lay atsasaky ny sekely de hoy Petera angamba mandoa ihany izy fa rehefa tonga tao trano de nametra-panontaniana tamin'ny Petera Jesosy manao hoe hono ary Petera moa ve mimpanjaka mitaketra avy amin'ny zanany de hoy Petera manao hoe tsy tokony hiandratra avy amin'ny zanany izy ka io no milaza de hoy Jesosy manao hoe raha izany de afaka zany ny zanaka milaza mihitsy Jesosy zany miteny fa zao Jesosy nge mpanjaka anazy zao rehetra zao tsy tokony andoa etra izy raha ny tena marina amin'izao oatra satria azy ny tany azy zao rehetra zao fa lasa mandoa etra izy lasa toy ny vahiny rehefa malala mitsika manao hoe tsy nanana zay toerantsony ny zanak'olona satria lasa ny olombelona no nanjaka teto ary nanjakazaka mihitsy noho ny fahotana ary dia zay ny nahatonga ny Jesosy nindrana ary dia mbola zana-borika raha noho ny rano fa tsy sovaly satria ny olombelona nefa niteriterina teo amin'ny sovaly alasaratsaina fa asa sovaly moa zany no ataontsika hoe fitaova mpivezivezen'ny olona ambony tamin'ny fotoana andro fivezivezen'ny mpanjaka asa amin'izao androtsika zao na inona re limousine ve sa fiaramanidina manokana ve sa inona mety so zany angamba amin'izao andro anatsika zao asa re zay milahatra amin'ny zana-boriky ny ramina amin'izao andro anatsika zao fa izao tsy zay nitaingenan'i Jesosy tsy manana zany izy fa ny sary teny atao zao manao hoe io le hoe fanetretena fa alemem-pana anankiray io azavainy zakany fa izao mihitsy manao hoe tena nindrana nge izy tsy nanana inana ina izy ary io le tenenina manao hoe toy ny tsy manana inana ina nefa manana ny zavatra rehetra rehefa malala tokony ho takarantsika fa nidiran'i Jesosy zany fahantrano zany nikeny Jesosy zany mba hampanan-karena antsika mba hatonga atsika hiala amin'izany toetra zany de izany toetra atsika mirehare zany no nombona tao amin'ny entin'i Jesosy nombona tao amin'ny hazo fijaliana ho tsika manao hoe Jesosy nindrana nanaiky ho mahantra nanaiky ho tsy nanana na inona na inona nanaiky nandeha tongotra nanaiky izay rehetra hiverina ho fiainana tsotra indrindra mba hatonga atsika isondrotra mba hatonga atsika ho afaka amin'izany toetra izany dia io ary Jesosy fanindrana de inona toy ny tantara niakatra any Jerosalema izy de inona ny toetra tadiavin'i Jesosy amintsika ary ataovy hoe Jesosy mihindrana de io ny filazan'ny Matio azy hoe rehefa niakatra any Jerosalema Jesosy de inona no nitranga nandray azy ny olona nioraka ny olona hoe iny le mpanjaka de inona ny fihetsika nataon'ny olona hoy Matio dia
ny akabeazan'ny olona tena melatra ny lamba ny teny an-dalana ary nakaratsakazo nalaha ny teny an-dalana ary tena velany nandanan' Jesosy zany. Inona ny zavatra nitranga ho an'izay rehetra nandray an' Jesosy mpanjaka de izao lay toetran'olombelona zany, lay toetran'olombelona mibodo, lay toetran'olombelona mitsangako tompony, lay toetran'olombelona zay mirehare, lay toetran'olombelona zay mihevitra fa tompony zao rehetra zao, io fa nisorona ny lambany de navelany ontsahan' Jesosy. Ina ndika zany ry afaka malala? Izany hoe Jesosy andikany hoe io fa isoroko ny lamba ety amiko, io fa alaiko ny ratsakazo itsahanao, de izao milaza fa izao manao hoe Jesosy tsy maka ny toeran'ny mpanjaka itsony aho fa ianao ny mpanjaka, isoroko ny lambako ho itsahanao andehananao. Zany hoe ireto vahoaka manala ny lambany reto, manaisotra ny lambany ka andehanan'i Jesosy de miala amin'ilay toetra ho mibodo mitsangako tompony ary mametraka an' Jesosy mpanjaka eo amin'ny fiainany. Midika an'ilay hoe isoroko ny lamba ety amiko andehanan'i Jesosy de zao midika hoe fahafoizana, midika miala amin'ilay toetra n'ilay fahotana ao amin'ny Genesis 3:7. Zany hoe midika hoe za manaisotra ny lambako ka andehanan'i Jesosy mpanjaka de midika manao hoe tsy za tsony zany Jesosy ny mpanjaka, ianao ny mpanjakako. Tsy za tsony ny maka ny toeranao fa apetrako amin'ny toerana tokony ho eo ianao, ka zao tsy pindrana tsony ianao fa tompon'i Jesosy. Midikany hoe iza manaisotra ny lamba, midikany reto hoe vahoaka manaisotra ny lambany reto ka itsahan'i Jesosy zany de izao manao hoe averiko aminao Jesosy ny mahampanjaka anao, mpitantana amin'izay fa ianao ny tena tompony. Zay ny dikany ilay avako malala. Ny lamba teo amin'ny fijery jiosy de ilay mahaizy azo ny olona, ny lamba de lay ataontsika hoe ahafantarana ny olona. De izao nisoron'ny olona ny lambany, marika fanajahany iny ao ny anankiray, marika fanedreteny iny ao ny anankiray, fa izao marika koa manao hoe Jesosy hatramin'izay, na hoe tompo hatramin'izay, na hoe Andriamanitra hatramin'izay. De izao zay ny nanjaka, zay tiana iny natao, hany ka simba ny tany, simba zao rehetra zao, fa kehitriny tonga ianao de izao tsy pindrana tsony ianao, fa tonga ianao ho mpanjakany zao rehetra zao, dia indro atolotra ianao ny fahefana zay mahampanjaka anao. Ary zay ry avako nidikany hoe zay ny tiany Jesosy, tsaitsika ry avako amin'izao hoe isika mankalaza ny alahadiny ny sampakazo na alahadiny sampany fy zao, hoe manaiky an' Jesosy mpanjaka. Teo aloha isika tamin'ny fahotantsika de nanongana n'Andriamanitra teo amin'ny toerany, ka isika no mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana manao hoe zay mpanjaka zao, zay tiany atao eto amin'ity tany ity, ny sitrapona iny zava-dehibe fa tsy ny sitrapona ao Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa Jesosy ka mankalaza ny sampany fy isika de izao isika mialo amin'ilay toerana ary mametraka indray an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana, ary mame an'Andriamanitra ny toerana mahampanjaka azy indray. Dikan'izany izay rehetra mankalaza ilay alahadiny sampany fy amin'ny fo de mamerina an'Andriamanitra ho mpanjaka, fa ary mametraka ny tenany ho mpitantana tahaka ny Genesis 3:2. Fa tsy manjakazaka eto amin'ny tany, tsy manjakazaka eo amin'ny fiainany, tsy manjakazaka amin'ny fiainan'ny hafa, tsy manjakazaka amin'ny zavaboarin'Andriamanitra, fa mametraka an'Andriamanitra ho mpanjaka ary mametraka ny tenantsika olona mpitantana sy olona hoentin'Andriamanitra amin'izay fantatr'Andriamanitra fa mahasoa antsika. Za miventsika ry avako amin'izao lahadiny sampany fy zao. Ary ny dikan'ilay teny hoe nakarantsakazo de zay ihany, hoe inona ny zavatra ety amiko Andriamanitra, zany hoe tsy namorona ny tsisy mihitsy reto jiosy reto, fa zay sendra ny tanany tazan'ilay mpanjaka, iny en'ilay mpanjaka, inona ny teny ampelantanany, ravikazo sapakazo, andeha iny hoentinay ankalazana an'Andriamanitra. Zany hoe zay Andriamanitra Jesosy mpanjaka tsy hoe manery anao amorona ny tsy misy, fa inona ny eny aminao entinao mankalaza azy. Asa zao zay eny aminao any, asa zao zay zavatra ao aminao, de zay no ankalazanao an'Andriamanitra. Mankalaza an'Andriamanitra tsy hoe mamorona ny tsy misy akory, andeha no ahody kely rehetrany de hakan'ity amin'ny fotoana io Jesosy no mandalo. Inona ny azonao raisinao ankalazana azy? De zao
lambany men'le olona lambany asa zay nisy tsy rana lamba teny aminy de zao la tsy afaka nymaisotra lamba teny aminy de ratsakazony teny aminy de nalay asa zay eny aminao eny andriamanitra le afaka tsy amoronana ny tsy misy akory fa zao zay eny aminao eny zay akaiky anao zay efa natolony anao zay no entinao mankalaza n'lay andriamanitra mpanjaka lay Jesosy mpanjaka de tsisy afaka hiteny za manao hoe za tena tsisy nininina mihitsy aty amiko za tsy manana niny zao le afaka malala misy azo ny tananao raisina mandrakariva eo misy eo endretolona reto izao rehefa tsisy ny teny akodiny misy ny teny tanana misy ny zavaboarina nydidina azy arahadiny sapatry firy afaka malala alahady ametrahantsika any Jesosy ho mpanjakatsika ka hialantsika amin'ny toerana izay everitsika hanjakazakatsika move Jesosy ny mpanjaka eo amin'ny fiainanao sambola enao move zay tianao no mbola ataonao zay rehetra mankalaza ny aladiny sapandro fi am'izao herinandro masina izao de tokony atsiaro hoe Jesosy ny mpanjaka ka tsy pindrana tsony ianao Jesosy eo amiko fa tonga ianao aka izay ianao de inona anao ny fiainako ny mahaza zay no anao de fanomezana izay nidikany aladiny sapandro fi fanomeza fametrahana ny Jesosy ho mpanjaka ka fanomezana ny fiainanao ho azy de tonga amin'ny fomba fitenin'ny tolo malagasy manao hoe mpiandrondro vola vita tsy tompony fa mamerin-dohany zany hoe zao rehefa ko malala tsy azonao ny fahotana de ny fieverana fa hoe ity de ny fiainako de anazy tiako anaovana azy tsisy hidiran'andriamanitra amin'ny fiainako mihina ny diran'andriamanitra amin'ny fiainako tsy zay rehefa ko malala fampamerina ianao zany hoe rehefa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao ka mpanjaka apetraka ho mpanjaka izy de izao izy ny manjaka izy ny tompon'ny fiainanao apetrao amin'izay ary izy rehefa ko malala midika ny teny hoe hosana midika ny teny hoe saorana amin'ny avo indrindra de izao Jesosy ny mpanjaka engany rehefa ko malala hifaly ianao satria manana an' Jesosy ho mpanjaka de Jesosy koa tsy pindrana hitsony ao am-ponao fa izay rehetra anao de anazy de engany eo atolotra ho azy ary izay nomeny enao ny tany sy zay rehetra eo aminy anazy ny zavaboary rehetra anazy de atolory azy anjakany atolory azy hanompo azy satria anazy ny fiainanao anazy izay rehetra nomeny enao anazy de atolory azy izy ny mpanjaka de ho hitanao fa mpanjaka endry izy mpanjaka malemy fanahy izy mpanjaka be fitiavana izy tsy mpanjaka mpandrigana tsy mpanjaka masika tsy mpanjaka mamono fa mpanjaka be fitiavana sy be indra fo izy fa avelao izy anjaka aza vela indrana am'izay efana azy izy fa atolory azy zay efana azy atolory azy ny fiainanao atolory azy ny manontolonao de avelao izy ho mpanjaka fa mitondranao amin'ny fiadanam-po izy zay nidikany hoe zanam-poriky mitondranao amin'ny fiadanana sy ny fifaliana izy ivavaksika Jesosy misoranao zay noho ny fitiavanao fa nanaiko manitra ianao manetry tena mba hanandratra anay ho zanakao manjakazaka amin'ny fiainanay zahay noho ny fahotana ary manjakazaka amin'ny fiainan'ny namanay sy manimba azy mihitsy koa aza noho ny fahotana de tonga ianao hanjaka hitondra fiadanana hitondra fahalemem-panahy mitondra fitiavana tompo mpanjakana ianao ary de mametraka anao ho mpanjaka ny fonay ny fiainanay zahay mba hanananay fiadanam-po tsy pindrana ianao eo amin'ny fiainanay tompo fa hanao zay rehetra anay avy aminao ihany ny fahasalamanay ny herinay ny tanjakay ny fahazavan-tsainay ny fifalianay ny namanay tanindrazanay anao reny rehetra reny fa nomenao ho tantaninay de aza velanao anjakazaka zay tompo fa mety iza kosa ianao ho mpanjaka ny tanindrazanay
ho mpanjaka ny firenenay, ho mpanjaka ny fiainanay, ho mpanjaka ny ankonanay, mba hanananay fiadanana sy fifaliana. De meo anay ny fahendrena anana fanetretena tompo, omeo anay ny fahendrena anana fifaliana, de mba mehitraka ny fiainanay ho ampelantananao zahay sy tranony marary, ampahirezona leraka, ampioreo kivy, ary aoka eo akaikin'ireo manana ady ampanahinao Jesosy. Amen.